Isan'ny olo-manga malagasy sy vitsy-pahafantatry Rainandriamampandry, nananana ny rafi-pisainana sy fotom-panabeazana mendrika ho an'ny taranaka azy izy teo amin'ny fomba nitondran'ny fiainany sy ny fiantsoroany andraikitra tamin'ny sehatra misy azy teto amin'ny firenena. Androany alakamisy 25 oktobra no feno 420 taona ny nitifirana azy teny Antaninarenina. Raha iverenana ny tantara. Baiko avy amin'ny Galieny no antony nampamonona ity olo-manga ity, izay notifirana niaraka tamin'ny Prince Ratsimamanga. Andeha mikendena manokana izao andro izao, anaovana izao fotoana miavaka izao, ho fanehoana amin'ny taranaka mandidy fa ny marina tsy mamaty. Zay indrindra no antom-pisiny izao fotoana izao tokolasy tompombava. Andeha raha mahatsiaro ny zava-niseho tamin'izany fotoana izany, ary tafiditra raha teo koa ao amin'ny fanolorana fampianam-pianarana ny amin'izao boky Rainandriamampandry izao. Sy ampahany ovakiko ao anatin'ity boky ity, mirakitra izany ao amin'ny toko tondra ny lohateny hoe ny orafara. Tantsoroka avy amin'ny profesora Rabeary Manana Lucille, mpampianatra mpikaroka momba ny tantara eny anivon'ny Oniversiten' Antananarivo, mpikambana maefa ao amin'ny Akademia Malagasy, sy Andriamatoa Esoavelomandroso Manase, mpirakitra maharitra ao amin'ny Sokazy Aifiaina sy Aifitondra ao amin'ny Akademia Malagasy, mpampianatra mpikaroka, talen'ny departementan'ny tantara Oniversiten' Antananarivo teo aloha, ny toko 4 mamelabelatra ny amin'ny faharavan'ny fanjakana malagasy sy ireo afatra azo tsoahina avy amin'ny fandiniana ny fotom-pisiny sy ny fomba nitondran'ny fiainany. Fa dia teray tsy tena nitoavy ny olona tokoa Rainandriamampandry, kanefa tsy dia fantatra loatra ny momba azy. Ity boky ity dia natao fanatevena ireo fikarohana izay efa nisy nataon'ireo mpialo lalana sy ireo izay efa nanoratra momba ny Rainandriamampandry. Fandraisana anjara ihany koa amin'ny fampitaovana boky mety manabe ny olom-pirenena, satria ny fahitana azy misy leso, misy fotom-panabeazana, mavesa-danja, mendrika azo tsoahina amin'ny fandiniana ny tantaram-piainana ny Rainandriamampandry, ary dia azo ampirenana fotom-panabeazana ho an'ny taranaka ankehitriny. Androany, natao teo amin'ny tranom-bokim-pirenena tetsy Anosy ny fanolorana boky mirakitra ny tantaram-piainana niainan'ny Rainandriamampandry, izay nosoratan'ny Ranjatoery Arilala, mpikambana maefa ao amin'ny Akademia Malagasy. Boky miompana indrindra amin'ny fisondrotan'ny Rainandriamampandry, teo amin'ny andraikitra sy ny voninahitra ary ny asa fivelomany.